Manana mpikambana ao anatin'ny Ankolafy Zafy Albert dia nanambara ny tenany fa tsy avaolana eto amin'ny firenena ny fananganana ity androm-panjakana vaovao ity. Tondra ny fomba fijeriny ihany koa araka izany ity mpanao politika ity. Tsy vahaolana ny fametrahana ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana na ny CES vaovao araka ny hevitra Ramatoa Ravolomanina Lalatina avy amin'ny Ankolafy Zafy Albert. Takin'ny communauté internationale ny fanalana ny candidat anankitelo izay manahirana azy ny fomba fijerinay ary ny zavatra ny voizinay ary arovanay dia ny hoe tsy ny candidat tokony ho saziana fa ny CES teo aloha izay namoaka didy tsy manaja ny lalàna. Anisan'ny nandroatany Ray aman-dreny Zafy Albert tany amin'ny Conseil supérieur de la magistrature zany milaza fa tokony ho ravana ny CES ary koa tokony ho faizina saziana ireo mpitsara izay natao hampiatra lalàna kanefa mandika lalàna. Resahana ny CES amin'ny endriny vaovao ankehitriny, zahay dia tsy resy lahatra mihitsy ary tsy mino koa fa io CES amin'ny endriny vaovao io ahitana mpikambana 20 sy tokony ho 20 fa zay tsy nanolotra noho ny tsy faharesenay lahatra tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena izay fanapakevitra ho raisiny eo ary mbola tsy ho tafavoaka ao anatin'le fikatsoana isika. Ny antony dia tsotra, raha toka amoaka didy manala olona tsy ho candidat ny CES anaiky ny baiko ny communauté internationale dia hiteraka saritaka sy sanatria fifandonana eo amin'ny samy malagasy izany fanapakevitra izany. Raha toa kosa ka tazominy CES amin'ny endriny vaovao ankehitriny io ireo mpilatsaka fidiana rehetra ao le manahirana man'ny communauté internationale dia andehanao élection vetsika tsy misy ny communauté internationale hitatsika izao ny fitalaona ataon'ny senita mikasika ny fangatahan-tanana amin'ny communauté internationale mba hirosona amin'izany élection izany. Zahay dia milaza fa na inona fanapakevitra ho raisin'io CES io dia tsy mahava ny olana misy eto amin'ny firenena izany. Ho Andramatoa Ravolomanina Lalatina dia ny fototry ny demokrasia mihitsy ny tokony hamafisina ka ny hifirosona amin'ny fifidianana lalam-panorenana ny tena vahaolana azo antoka. Resaka rafitra no ilaina ho vaineto fa tsy ny olona ny tokony hifandona. Ka noho izany misy ireo malagasy tsy vitsy mihevitra fa tokony rafitra federaly no hitantanana Madagasikara. Ao koa ireo milaza fa efa misy ny constitution ankehitriny, ny zavatra tsotra dia ny hoe sy mazava dia mbola tsy nekeny rehetra io constitution lazaina fa constitution an'ny 4e république io. Ka noho izany mila mifandinika isika mba hiverenantsika ao anatin'ny valany ara-dalàna lan'le atao hoe ordre constitutionnel. Miara-miaika isika fa tsy nahavaolana io constitution ankehitriny io satria no tangainantsika n'ilay tondrozotra fifanarahana politika, tondrozotra izay mariko eto fa tsy voahaja koa ary voahitsakitsaka hatrany am-piandohana. Ny adihevitra amin'ny alalan'ny fiverenana an-databatra boribory araka izany no tokony homenavahana hoy Ramatoa Ravolomanina Lalatina ka ankinina amin'ny FFKM sy ireo Ray aman-dreny ara-panahy nisy fiandreketana an'izany.